eo amin'ny tontolony serasera kosa indray anisany sapampianarana ilanina betsaka fampianana ny serasera indrindra fa ny fanaovana gazety antony voan'ny piofana ny rindrin'ny sekoly manao fampiarana imason'ny matiana. Roa taona ny anarana dia tsy maintsy nanao fampiarana ireto mpianatra amin'ny sampana multimédia et communication ao amin'ny université GSI ireto. Momba ny conférence de presse ny fampiarana ka ny mpianatra no maka ny toerany mpampivory ny resaka lohahevitra iray. C'est une agence organisateur événementielle qui se spécialise sur le mariage de parafort. Matianina amin'ny sehatry ny serasera no mitsara ny ataon'ireto mpianatra ireto ka ny natomeny izy ireo sy ny talen'ny fampianarana ao amin'ny GSI dia miditra amin'ny fanadinana. Ny tanterahana amin'ity andro an'ity zany dia ny simulation conférence de presse zany hoe fanehoana conférence de presse ho amin'ny endriny tena izy saingy fanadinana be izy ho amin'ny filière multimédia et communication eto anivon'ny université GSI. Ny tanjona zany dia ny ahafahan'ilay ankizy voalohany indrindra aloha mampiatra ny cours théorique izay nataony tany am-pianarana amin'ny endriny mahapratika azy zany voalohany izay fa ny manarakarak'izany ihany koa dia amin'ny mampiseraseran'ireto ankizy reto zany dia efa ampianarina sady izy ay ife ny serasera amin'ny alalan'ny conférence de presse zany hoe fifandraisana amin'ny public. Ankoatra ny fampiarana toy izao dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana ny sampana multimédia et communication ihany koa ny fitsidiana radio na fahita lavitra na trano fanaovan-gazety.